politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Body razafindrazaka hikatsaka izay mahasony mpiarabelona fa tsy hanao solombavana antoko. Fitondrana rajoelona zato andro nampikoroso fahanany fiainam-bahoaka. Antoko Arema manana kandida manodidina ny 7 manerana ny nosy. Sehatra ny fitaterana mampihatra ny hetsika iraisam-pirenena ny Azovato Forelo Expo. Orentany, orendanitra fa izaho razafindrazaka boto sy ny lisitra miaraka amiko dia kandida ho fidiana solombavambahoaka ny Madagasikara eto am-bobotany fahatelo. Rehefa nisehatra teo amin'ny tontolon'ny zavakanto nandritra ny 5-7 taona mahery no nahafantarana ny Body Razafindrazaka dia iroso bebe kokoa amin'ny fijerenany mahasony malagasy mpiray tanindrazana aminy ity mpanakanto ity araka ny filazany manomboka eto amin'ny alalan'ny firatsahany ho fidiana ho solombavambahoaka etsy amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra. Totoso Amaly tetsy akady fotsy ny fanambarany Body tamin'ny fomba ofisialy ny mahakandida azy. Amin'ny anarany manokana no irotsahany raha ny nambarany mba tsy ho solombavana antoko na ho bolokon'ny mpitondra izy, tsy ho solombava hihinana sy hikepoka fa ho solombavambahoaka hitsanko, ambango sy ambazana ny dinika rehetra entiny eny amin'ny lapan'ny vahoaka i Body sy ny lalàna mba hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Tsy ho tombotsoa politika fa fanomezana aja sy tombotsoa iraisana izay mifototra amin'ny rariny sy ny ara-dalàna. Hikatsaka ny tombotsoa iraisana sy hampirindra ny fiainam-piarahamonina hovanina, ny risipo, ny fahavononana, ny 5 taona sy ny 10 taona, ny 50 taona no zaraina sy ho apetraka ny tokantrano tsirairay eto amin'ny famerenana ny fananganana ity firenena ity ho amin'ny tokony ho izy, hoy i Body. Nisafidin'ny boriboritany fahatelo moa ny tenany no izy teraka tao. Mandraraha eo anivon'izany faritra izany ihany koa izy ary tia ny tanindrazana sy tia mandray andraikitra eo amin'ny mpiarabelona. Ampofeny fitiavana, ampanetreana tanteraka, no anenoko, no anehoky masonandro anio izao fanolorako tena izao. Ary miantso ireo mpifaninana rehetra, mankahirana izy rehetra, na ny kolafiaizany misy azy, na ny kolafiaiza. Miantso anareo mba ho feo manainga ny izao filatsantsika rehetra izao dia ny fitiavana anty-tanindrazantsika ity, fitiavana ny taranakitsika ary anaja ny soatoavina demokratika sy soatoavina maha-malagasy. Tapitra iray zato andro voalohany ny tantanany Andry Rajoelina ny firenena amin'ity fotoam-piasana faharoa ity. Mazava ho azy fa tatitra milaza fa navitasa sy navitazo ny tantarain'ireo ministera tsirairay avy, tahaka ny hoe navanganina ny fanaovana pasiporo, nanao hetsika maro ny miaramila ary manomboka voafeny ny fandriampahalemana, ny anazo aina ny ariary. Firenena maro ny vonona iara-iasa amin'ny Madagasikara, efa miroso tsara ny famokarana angovo azo avozina. Ireo no kabary tsara lahatra atao. Resaka efa fandray isa-taona nanomboka ny 2024 anefa izany, tahaka ilay hoe anaovana tombanezaka isaky ny enim-bolana ny ministera tsirairay sy ny hoe tsy hananana havana ny ady amin'ny kolikoly. Efa nisy aza hoe nafatra fiara miakatra tendrombohitra sy afaka mandeha any anaty rano isika, ampiasa drone ny anjehana ny dahalo. Teo koa ny hoe ampitomboina ny angovo vokarina, anamboatra tanàna vaovao ary atao ao ny matso lehibe amin'ny fetim-pirenena. Eo ihany koa ny hoe anaovana ny lanonam-panokafana ny lalao an'ny nosy tamin'izany fotoana izany. 420 ihany isika fa tsy hita izay tena marina. Ny zava-misy dia ny tombo hatrany amin'ny 10 ka 50% ny vidin'ny entana tena ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Tsy takabidy intsony ny tongolo, karama nefa tsy nisy niakatra. Mitaintaindava satria misy ny fakana-keriny hafahafa, ny daroka sy von'olona mahatsiravina. Io iainana isan'andro io ary mahatonga ny vahoaka midina an-dalambe ny fahatapahany jiro sy rano matetika. Ary farany teo dia mbola nanatevina ny fahasahiranana ny fampitomboana 20% ny saran'ny internety amin'ny fampiasana finday eto Madagasikara.
Tsy azo afenina fa dia hita mibaribara ny fampitehan'ireo lalam-pirenena sy ireo lalana an-tanan-dehibe, ny loto miteraka aretina. Voasokajy renivohitra maloto sy voretra indrindra aty Afrika Antananarivo. Fa hetsakilan'izay tato anatin'izato andro, nongotana tamin'ny toerana ny filohan'ny antenimieram-pirenena, nasibatra ihany koa ny filohan'ny antenimiera-ndolona. Ireo izay maneho hevitra dia mahazo vavabe, andefasana mpitandro filaminana, terena angina, raha tsy izany migadra. Hatramin'ny maso fivohan'ny volon'ny Eoropeanina aza moa nangatahana ny fanoloana azy satria sainy tena ny zava-misy. Tratry ny atso-jay sy kapa vavaranjo any anaty fikarakarana tota-taratasy ireo kandida sokajiana fa mpanohatra, manao izay danin'ny kibony mampiasa sy manana roatra fahefana kosa nefa ireo kandida mpanjakana. Zato andro toa nampiseho sahady fa sahirana ara-pitantanana ilay fitondram-panjakana ary tsy dia manana vahaolana mahomby sy maharitra firy fa resaka vonjy tavanandro ny tena betsaka. Fa ny fahavitantsika tena hoe isan'andro mandritra ny 5 sy 700 anao mahazo amin'ny vola io fa tsy hoe indraiky mandesaka ny 10 mahazo vola io. Tafapetraka teo anivon'ny Victor Manoro ny alatsinainy hariva teo ny taratasy filatsako fidian'ny sekretera nasionalin'ny Atoko Arema Ramatoa Anika Ratsiraka. Nosafidiana manokana irotsahana i Manoro izy satria tany aviana. Maro ihany koa ny asa izay nataony tao amin'izany distrika izany ary isan'ny distrika nandehanany matetika ihany koa nandritra ny fititetezam-paritra nataony. Maro be hoy izy ny asa vita nataon'ny fitondrana tao Manoro fon'ny Repoblika faharoa. Ankehitriny anefa hoy hatrany izy efa simba sy potika ny ankamaroan'izy ireo. Amerina ny asa tanindrazantsika ity. Fa raha ohatra koa hoe fizarana vola fotsiny efa hitantsika vola tanatin'ny 7 taona zay, efa 20 taona mahery ny alana taon'ny fitondrana io sisa firenena. Ny firenena no tena jerena, ny vahoaka tena jerena. Anatin'ny Arema zany efa napetraka hoe Arema vahoaka tanindrazana. Raha hoe karakaraina ny antoko, afahana manampy vahoaka, afahana manavitra ny tanindrazana. Ny tanindrazana zany tena hirentsika ona vita ary tsy ho sahirana intsony malagasy. Nilaza moa i Anika Ratsiraka fa isan'ireo antoko mandray anjara mavitrika amin'izao fifidianana izao ny eo anivon'ny Arema. Manodidina ny 700 eo ireo kandida mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko izay miparitaka amina distrika maro. Izay olona tsy mahatsara tena hoe tokony hifidy amin'ny andro fifidianana hoe na mifidy na tsy mifidy tokony foana rezultat fantaro fa adidy ny mifidy, adiditsika jiaby, ainantsika jiaby ary mila betsaka mamba. Etsika iarana atao io dia tsy hoe zany anangana koa komity zay ianandriketany ambany fiadidiny ny andriamatoa premier ministre afana miara-miasa amin'ny mpiara-milomaty rehetrarehetra ahatonga an'io miaina. Dia misy lalàna, misy didim-pitondrana, didim-panjakana zany avoaka eo eo même na mikasika ny kodiaran-droa satria ireny efa mety mibetsaka eto amin'ny tany sy firenena ahoana mandrindra ny zavatra rehetrarehetra zay. Isan'ny vaindondra raha ny orinasa azo vato Forelo Expo efa antaonany maro ny hanohana trany ireo mpandraharaha sy orinasa maro eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo hetsika ara-toe-karena, karakaraina sy ahafantarana azy ireo. Misantatra ny hetsika rehetra karakaraina amin'ity taona ity ny andian'ny fahatelo amin'ny hetsika iraisam-pirenena mikasika ny fitaterana sy ny fampitaovana ary ny fikarakarana entana. Nanomboka androany eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato moa izy ity. Amin'ny mahetsika iraisam-pirenena azy dia pisehatra amin'ny resaka fitaterana misa 7 avy amina firenena misa 9 no mampiranty, mampifandray mivantana ary mifampizara amin'ireo liana amin'ny tontolon'ny fitaterana. Anisan'ny hoe vahaolana dia anentana ny fikambanan'ny mpitatitra dia manova ny fitaovana zany fiara sy moto zay ananana zany. Ao koa zany misy fijerevana akaiky ny fikojakojanana io zany. Ao koa zany amorona lalana koa afana manamaivana ny embouteillage eto andrenivohitra zany dia ao koa zany ny fiofanana anisan'ny zava-dehibe
omena amin'ny kirakirany ho an'ny mena ho an'ny mpitondrany sy mpamily rehetrarehetra io. Donc nous, notre but, c'est de rassembler tous ces acteurs-là pendant 4 jours afin que tout le monde puisse s'informer, rencontrer les acteurs et puis évidemment échanger sur ce secteur-là à Madagascar. Iarana hita koa tsika hoe ny fampiasaina ny fahaizana artificielle na intelligence artificielle dia anampy satria miditra anatin'le modernité tsika zao dia reny daholo zany no atao mazava loatra tsy hoe tokoa zay raha ohatra ka sisy miara-mifarimbona amin'ny ministère ny asa vaventy ahafahana hoe hiampiana an'le accident reny. Ny olana zany misedra olana amin'ny famatsiana solika any Sambava sy Antalà amin'izao fotoana satria le tetezany manambery na isaky ny rano misy ny tabie dia miandry ny RN5 amin'ny sokatra ahafahantsika mampiditra grua hibatantsika io tabie tsisaka io satria mila grua hatrany amin'ny mahazaka hatrany amin'ny 20 am'izao taona ahafahantsika mamerina amin'ny laoniny ireo tabie nampony isaka fa misy fanantena tsika fa hiverina amin'ny laoniny tsy ho ela ireo fifomba. Tsika miteny zao zany dia hatreo Mananjary aloha dia efa miasa kely izahay ao amin'ny sudany Mananjary amin'ny toerana tsy hoe Ankatafana zany izay ireprendre tsy ho ela ny asa zany aorianany fikojakojana entre ny Toamasina sy Mananjary. Zava-dehibe ny fiarah-miasa hoy ny mpikarakara amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana mba ahafahana mampahafantatra ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara sy mampiroborobo azy ihany koa.